ny karazan-jezika faefatra ho resantsika zezika biôlôjika faefatra ho resantsika de ny zezika maitso na le antsoina hoe engrais vert. Ny zezika maitso de zava-maniry volena manokana de alevina ao anaty tany mialohan'ny fotoam-pambolena mba hampanakarena azotra sy tara organika ny nofo-tany. Zany hoe ny zezika maitso zany de tsy hoe zezika amboarina manokana fa zava-maniry volena de alevina ao anaty tany. Inona reo zava-maniry azo ampiasaina hanaovana zezika maitso? Ny tena mety zany de ny voanemba na ny kotsana vovotsilo na le atao hoe crotalaire na ny antsoro na le ataontsika hoe haricot labolabo zany na ny tsaramaso maitso tsaramaso mainty azafady na ny voanavo na ny sorgho na ny katakata. Reo zany no mety hanaovana zezika maitso. De ny fomba hanaovana azy tena tsotra kely. Ao amin'ny tany 100 metatra tora-droa zany isika de voan-javatra 2 kilao na voanembo na tsoro na tsaramaso mainty na sorgho 2 kilao no ampiasaitsika de io no ambolena. Io no atao any anaty tany de amboletsika zany zay anaovantsika azy hampaniry azy. De rehefa maniry izy avelany izy mandritry ny 4 ka hatramin'ny 8 herinandro. Any amin'ny taratasy any amintsika lasa diso hoe 9 volana fa 9 herinandro ny tena izy. De rehefa mahatratra 30 ka hatramin'ny 40 centimetatra ny avony, zany hoe tsy lava, mbola tsy mamelana, de vao iny izy mahatratra an'izay avo zay, izy mbola tsy mamelana iny tonga de tapahana avy hatrany. Tapahana avy hatrany de tonga de alevina 5 centimetatra monja. Tsy alevina lala fa 5 centimetatra tena zara raha milevina zany, fa mila milevina kely fotsiny. Alevina 5 centimetatra monja ao anatin'ny tany de avela ho loa ao anatin'ny tany ao mandrapahatongavan'ny fotoam-pambolena manaraka. Zany hoe le tany zany tsy avelantsika hoe apetrakintsika fotsiny ao de hoe mipetraka ao de amboly ndray manaraka. Fa ny tena tsara zany tonga de anaovantsika zezika maitso foana ny tany. Vao avy mahavita tonga de mamboly zezika maitso. De iny zezika maitso iny am'izay fotoan'izay sady manampy ny tany iny no lasa zezika manamasaka an'le tany hiatrehantsika ny fambolena manaraka. Ny tombontsoa ho resantsika amin'ny tapany manaraka ny tombontsoa lehibe azo avy amin'ny fampiasana zezika maitso. Fa ny zavatra tianao tsipena zany de hoe ny tany zany tsy tokony hoe avela de mipetrapetraka fotsiny fa tokony amboletsika zezika maitso avy hatrany mandra-piandry ny fambolena manaraka indray. Misy tombontsoa lehibe anankiefatra no azo amin'ny fampiasana zezika maitso. Ny voalohany indrindra de ny fitazomana azota. Ny zezika maitso de mitazona azota eny amin'ny rivotra. Zany kapitevana zany le azota eny amin'ny rivotra, le azota atmosférika de manova azy ho lasa azota mety amin'ny zava-maniry de mampihena amin'ny fiankinandreo amin'ny azota simika na azota hafa. Zavatra tena lehibe zany zany hoe raha tsorina zany de hoe amin'ny alalan'ny zezika maitso de lay zezika maitso iny zany lay azota avy any amin'ny rivotra iny indray no raisiny, kapitevany raisiny de ovainy, ohatran'ny hoe lasa ozinina izy manova an'lay azota eny amin'ny rivotra ho lasa azota mety amin'ny zava-maniry, ampiasaina ao amin'ny zava-maniry. Zavatra lehibe zany. Ny faharoa de ny fiarovana ny fikaohan'ny ranon'ny nofon'ny tany, zany hoe ny resaka érosion zany. Ny fambolena zezika maitso de miaro ny nofon-tany tsy hikaon'ny rano ary tena mety amin'ny faritra be orana. Ny fanaovana zezika maitso de tena tokony ho atao any amin'ny faritra atsimo atsinana sy faritra atsinanana. Tena hoe amin'ny faritra be orana tena mila manao zezika maitso satria tena miaro amin'ny érosion sy ny fikaohan'ny nofon-tany, fikaohan'ny rekan'ny nofon-tany zany izy. De ny zavatra tombontsoa ray fahatelo de ny fanatsarana ny nofon-tany. Ny fakan'ny zezika maitso de manatsara ny fahafahan'ny tany mitazona sy
mandrindra ny fitatahana rano sy ny rivotra ao anatin'ny nofotany. Io le antsointsika hoe porosité du sol, de mampitombo ny hamaroan'ny taharo organique. Zany hoe tsika zany mbola ampiasa zezika ihany rehefa tena amboly, fa efa manamasaka ny tany io, mampitombo ny taharo organique ao anatin'ny tany avy hatrany zany le fampiasantsika le zezika maitso. Ary ny fahaefatra farany tombotsoa lehibe, fahaefatra de ny mampiena ny ahi-dratsy. Ny fambolena zava-maniry haingana ao amin'ny tany raha vao miala ny vokatra de mampiena ny fitombony ahi-dratsy, ary mampiena ny fotoana sy ny vola mety ho lany amin'ny famonoana ahi-dratsy zay zany. Zay zany ny tombotsoa lehibe anankiefatra amin'ny fampiasana ny antsoina hoe zezika maitso na engrais vert. Ny karazan-jezika biolojika fahadimy resantsika de ny zezika lohamenaka na le antsoina hoe purin de plante, zay azo avy amin'ny fandomana mandritry ny ray ka hatramin'ny 2 herinandro. Zava-maniry biazota sy manan-karena minéraux na hoe oligo-éléments, sady azo ampiasaina ho zezika no manampy amin'ny fiarovana amin'ny voly amin'ny biby manimba nefa tsy misy fiantraikany amin'ny tontolo iainana. Be de be no zavatra azontsika ampiasaina, fa ao Madagasikara manokana de zava-maniry anankitelo ny tena mety hanaovana purin de plante na zezika lohamenaka. Ny ao anatin'ny voalohany amin'izay de ny consoude, ny faharoa de ny nimo na nime zay betsaka azy any amin'ny faritra atsimo, ary ny fahatelo de ny ravina papay. Reo zany de mety anaovana zezika lohamenaka na purin de plante daholo, reo karazana anankitelo reo. De anjarantsika fotsiny no misafidy azy fa ireo zany de zezika manokana, karazana zezika manokana sady ho fandrahana no fiarovana amin'ny biby ary manampy ny ataontsika hoe ny fitombon'ny zava-maniry ihany koa zany. Ny fikarakarana ny fanamboarana zezika lohamenaka na ny purin de plante de maka ravina tanora, zany hoe jeune pousse zany. Resantsika eto zany de hoe tsy hoe atambatra izy telo fa ny ray am'ireo zany. Maka ravina tena mbola maitso mbola tanora tsara no alaina, de alaina ny ravina 1 kilao de arotsaka ao anaty rano 10 litatra tsy misy chlore. Zay no resantsika hoe raha ranon'ny jirama zany de mila ahotrika aloha mandritry ny andro anankiray mba hialan'le chlore aminy, zay vao azo ampiasaina, fa lasa manimba zavatra. De alona ao anatin'ny rano 10 litatra zany ny ravina 1 kilao de atao anaty siny na bidon plastique, fa tsy azo atao anaty zavatra vy zany, fa tsy maintsy zavatra plastique. De avela hilona mandritry ny ray herinandro ka hatramin'ny 2 herinandro, fa raha tiatsika tena aomby zany de 2 herinandro no andonatsika anazy. Aloha zany tonga de ataontsika hoe 2 herinandro no andonatsika anazy, de haroharona isan'andro. Tsy haroharona amin'ny vy zany mazava loatra koa, fa tsy haroharona amina zavatra na hazo na haroharona amina zavatra plastika, fa fady zany ny mampiasa vy aminy. De haroharona isan'andro de masaka izy, masaka tsara le zezika lohamenaka rehefa tsy misy bulle, rehefa tsy misy zavatra miboboka mibotsibotsina intsony. Zay ny alalana azy hoe masaka, fa tena efa rano tsotra madio tsara, efa zany hoe efa menaka tsotra fa tsy misy zavatra miboboka intsony. De iny zany no ampiasaina. De zao no izy raha ohatra ka hanondrahana zava-maniry no ampiasaintsika azy, zany hoe zezika. Raha ampiasa azy ho lasa zezika itsika de 2 litatra am'lay zezika purin de plante afangaro amin'ny rano 6 litatra. Aveliko tsara, raha ho fandrahana zava-maniry zany hoe zezika no ampiasantsika azy de 2 litatra afangaro rano 6 litatra, de iny zany mety atao zezika izy am'izay fotoan'izay, sady manondraka zany ianao manome zezika an'le zava-maniry. Fa ny faharoa raha ho fiarovana amin'ny bibikely, satria azo ampiasaina amin'ny fiarovana amin'ny bibikely izy io, de fatra hafa indray no ampiasaintsika am'izay. Rehefa fiarovana amin'ny bibikely no ampiasantsika azy de
roa litatra am'lay ranonjezika nalona zany lay purin de plante azo zany roa litatra no afangaro amin'ny rano tsy misy clore, zany hoe rano efa naotrika 8 litatra, 2 litatra ampiana rano 8 litatra, de izay no hoentina hoandrahana ny ravin'le zava-maniry sy ny vodin'le zava-maniry hoentina miady amin'ny bibikely manimba voly. Zay zany lay indrindrindra moa fa ny ravina ny tena tsindrinao anatiny ity, zany hoe fiarovana an'lay zava-maniry tsy ho simba zany ny raviny ho simbain'ny biby. De atao 2 isan-kerinandro zany le izy, zany hoe isaky ny herinandro 2 azafady fa mifamadika kely, isaky ny herinandro 2 zany hoe isa tapa-bolana zany no manao azy isika na ny zezika fanafody na ny zezika na le zezika le atondraka le 1 litatra amin'ny 7 litatra na le fanafody fiarovana amin'ny biby 2 litatra plus 8 litatra, de isaky ny tapa-bolana zany tsika, isaky ny 2 herinandro isika ny manao azy mandritra n'le fotoana fitombon'le zava-maniry. Zay no ilaina azy, ampiasaitsika anazy zany. Ny farany ho resahantsika de hoe inona ny tombotsoa azo avy amin'ny fampiasana zezika lohamenaka na ny purin de plante. Ny voalohany indrindra ny tombotsoa lehibe azo avy aminy de manome sakafo mora levon'ny zava-maniry. Ny zezika lohamenaka de manome zava-maniry sakafo minéraux mora levon'ny zava-maniry toy ny potassium, calcium sy magnesium. Tonga de mora levony satria tonga de rano fotsiny, tonga de mora aminy zany mandevina azy. Faharoa fiarovana amin'ny bibikely na le fanafody efa andrasantsika teo, ny zezika lohamenaka toy nio na ny consode de manampy be dia be amin'ny fandroahana ireo bibikely manimba voly ary mampihena be dia be ny fampiasana fanafody simika. Ny fahatelo ny zezika lohamenaka de mampitombo haingana, manafaingana fitombon'ny vokatra, zany hoe io le atsotsika hoe biostimulant, zany hoe ohatrany hoe manome miaccélérer manafaingana ny fitombon'ny vokatra zany izy ary mampitombo ny tanjaky ny zava-maniry sy ny fahafahany miatrika aretina. Ary ny farany de mampitombo ny tsiron'ny tany. Ny zezika lohamenaka de mampitombo haingana ny tsiron'ny tany le antsoina hoe biodiversité microbienne. Zay zany ny tena tombotsoa lehibe azo amin'ny fampiasana nyity zezika lohamenaka ity. De ireo zany ny karazany zezika anaky 5 zezika biolojika izay ilaina amin'ny ataontsika hoe famokarana izay ataontsika, ary afaka manova tanteraka ny zezika simika raha itsika ny mampiasa azy sy mampivady azy, mandrindra azy araky ny tokony ho izy. Fa mila fandrindrana de mila arahana tsara ny felitra fanamboarana azy fa tena mahomby reo ary afahantsika manova zavatra be dia